Izay ny amin'iny fa ny fikambanana ambalam-bahoaka kosa dia nanatanteraka etsika sosialy amin'izao fety ny asaramanitra izao. Nentin'ity fikambanana ity nanoanana ny fianakaviana sahirana ary dia ankizy 300 no notoloran'izy ireo fanomezana tetsy Andavamamba sy ny manodidina. Fotoana ny fifambizarana ny fetiny asaramanitra toy izao, ny fikambanana ambalam-bahoaka manokana dia manatanteraka etsika sosialy rehefa fety toy izao noho ny mahavolan'ny ankizy ny volana Jona ary noho ny fankalazana ny fetim-pirenena dia ankizy eo amin'ny 300 isa mipetraka eny Andavamamba sy ny manodidina no nitolorany ity fikambanana ity fanomezana. Amin'izao fetiny asaramanitra izao aloha 20 taona nazahoantsika ny fahaleovantena dia izay atao amin'ny association ambalam-bahoaka zany dia tsy mitsahatra manao ny asa sosialy izay fataonay. Androany dia zara rendrina izahay vary biscuit bonbon an'ny ankizy kely dia izay zany no nietsika mandeha androany. Tany teto amin'ny manodidina zany nataonay anjesika manarotsoatra nany na Andavamamba naty azy ny fianarana moa zao dia tapakifa dia nietsiketsika amin'ny fanomanana fanana fanadinana. Mamony fitiavan-tanindrazana ny fetim-pirenena toy izao ary anisan'ny avahan'ny firenena ary ny fitoriana ny fitiavan-tanindrazana ny hira-pirenena toy izao rehefa ny ankizy no manohy izany.